Miarabanao finaritra tonga somatsara eto amin'ity fandarana ty manantena fa salama tsara daholo tsika rehetrarehetra ny tokantranontsika tsirairay avy any mirary fahombiazana mirary firaritsoa ihany koa mba ho ny fanahy masin'i Jehovah no hitatana ny lalantsika mandritra n'ity herinandro vaovao ity. Alahady sy 9 aprily 2024 androany nombonomboka hiditra ao anatin'ny andron'ny Paka tsika no manan'izany andron'ny Paka zany ka dia amin'ity aprily ray manontolo ity dia manantena fa ahita fahombiazana ny fiainanao mandrakariva. Raha ohatra ka misy zavatra mampahory any an-tranonao any na misy zavatra ohatran'ny marary na maty na ohatran'izany dia aza kivy fambanana fanantenantsika araka ny voalaza atao ohatra ka nareo ka afaka mijery an'ilay fandarana kely ny rahako tamin'ny Jason sy Nora Omaly misy fanantenana foantsika eto amin'ity tany ity tsy tokony atahotra mihitsiny. Ny anombohantsika anazy angamba dia ndoitsika hiaraka hivavaka amin'ny zavatra vavaka izay ataony Jason isan'andro. Seigneur, aujourd'hui, ce dimanche 6 avril, mon âme t'exalte en ce jour saint. Tu es le Dieu éternel, le souverain des nations. Ô Père, je t'adore, je t'élève, je proclame ta majesté. Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu m'accordes encore ce matin. Merci pour ta fidélité qui ne change jamais, pour ton amour inépuisable et pour ta grâce qui me soutient à chaque instant. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras encore dans ma vie. En ce jour que tu as sanctifié, je viens te rendre gloire. Père, remplis-moi de ta présence, inonde-moi de ton Esprit Saint. Que mon cœur déborde de louanges, que mes lèvres chantent tes merveilles, que mon âme te glorifie sans cesse. Seigneur, tu es mon refuge, mon appui, mon rocher inébranlable. Je déclare que toute oppression, toute tristesse, toute inquiétude disparaît maintenant au nom de Jésus. Je marche dans la paix, je marche dans la joie, je marche dans la lumière divine, car toi, mon Dieu, tu es avec moi. Père céleste, je te confie ma famille, mes amis et tous ceux qui ont besoin de toi aujourd'hui. Étends ta main puissante, fortifie les faibles, relève ceux qui sont abattus. Que ton amour touche chaque cœur, que ta grâce transforme chaque vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié et je te rends toute la gloire. Amen. Avant de quitter la vidéo, suis ce profil. Eny tompoko isan'andro izy dia manomana ny zavatra ino antsika mba hoentintsika hivavaka zany mahafinaritra aminao satria ao anatin'ny zavatra vaovao mipoitra tamin'ny 2025-2024 ny IA, intelligence artificielle no io tsy haiko ny filazana azy ary ao anatin'ny TikTok izy raha ohatra ka te hanaraka anazy ianareo. Alohan'ny anombohako an'ity tantara ity tiako mihetsiketsika kely tsika mandritra n'ity herinandro ity mahafinaritra be ny rahako tamin'ny Nora sy Jason Omaly. Alohan'ny ampisaiko anazy satria misy témoignage dia tiako nareo angamba mba hiaraka hihetsiketsika amiko amin'ity hira ity hoe Salamo 23 zay nataony Nora. Mihaino finaritra tompoko. Enen kila noma fale miaigny tsaragna anao tsy lane ampe tiako fiainako tsy ialanao fenanao jiaby koa ny fagna anjaka ny sekio foko momba rehetra Omaly sirao izay ho avy tsy misy ataoko ampiovany atompoko ianao malale izay mombaly kanena lavitrano tsy ho vita ankilanao
tsy hanan zava-mahory any mitondra imorondra ny fialan-tsasatsy izy mamelombelona ny fanahiky raha sendraka manonjanonja ny alondrano mamakilalantsarotr sy bevavalo ny teninao mianao zao ampifikirako ny tananao mahery mandresy ny fahavaloko ka ny omaly sy rezay oavy tsy misy atao ampiovany tompoko ianao malale izay momba ny hanalany trana tsy ho vita ankilanao zao fale ravoza misy anao ravoravoza manananao miagny ankilanao mafalifale miagny ny atsaragnanao tsy lane raha sendraka manonjanonja ny alondranao ny tsorakasonao no mahafatahotra kana hoisy loza namakiha tsy hanatsava mahorya ankilanao zao fale ravoza misy anao ravoravoza manananao ankilanao zao fale ankilanao fale ravoawe ampiwari ravoravo akilanao zaho miresaka momba ny salamo 23 izy ao amin'io zavatra io mahafinaritra satria mampitatsika vao maraina hiatrika an'ity alahady ty makany amin'ny herinandro manaraka rehetrarehetra any raha ohatra nareo ka tsy naheno ny zavatra nataony tsy niaraka tamiko maly dia misy zavatra izay nataonay telo mianadahy misy témoignage norao mahafinaritra be mihitsy ny fomba fiovany sy ny rehetra afaka jerenareo amin'ny internet zany satria nisy nitsidika anazy tany an-trano mihitsy reo mpanao gazety zany nareo ireo mpanao anina amin'ny Facebook sy ny YouTube sy ny karazany reo gaga mihitsy ny hoe naninona ny olona nalaza be ohatran'ireny no lasa mitoro ny filazantsana ao anatin'ny taleta sy ny verany oasehoko aminareo izy raha hito zany hoe amin'ny any mandeha direct atsika any amin'ny radio io amin'ny YouTube izy dia hitanareo ny témoin ao anatiny misy ny témoignage ny tsy napoziko mihitsy nanao témoignage izy ao anatiny satria zavatra momba n'ilay hira no tiany ho resahana témoignage no navoakany tamiko omaly eo atenatenany eo tsy haiko eo amin'ny firy timeline eo fa mahafinaritra be mihitsy ny témoignage nataony ny fomba fiovany ka raha ohatra ka raha ohatra ka te hino an'izany témoignage zany nareo dia azadino any mijery ny io satria zaraiko tao amin'ny page aviajo lay izy ny programme antsika androany dia efa hitantsika tamin'ny voalohany teo angamba fa niaraka tamin'ny Jason antsika tamin'ilay fivavahana isan'andro izay ataony izay tsy zany hoe finiavana tena fitiavana mafy mihitsy ny anaovany anazy avy eo tsika dia niaraka koa amin'ny fiambenana maraina na mofinaina maraina miaraka amin'ny Olivier ary androany tsika angamba mihoatra kely ny 1 heure tsika tsy hoe afaka miresaka tsika androany satria tsy mbola manana fotoana izy iresahana amiko ny solitenany ny chorale feon'ny fanahirana farany 67 hectare no hira tena hoenotsika betsaka eto amin'ity fandaran'ity ary amin'ny farany ako dia ampisehoanareo hoe inona ny zavatra tokony atao ho hitanareo anatin'ny site web dia afatatrao mihaino finaritra tompoko feo fanairana farany 67 hectare.
zavariane titsuni fa hoavy ny tompo eo andanitra ambony miandry Jerusalema ilay olovantsika tsy ho ela aza manjeny iny andro lafa fa izao rehetra izao te ho lao sy ho lava aza sondriane tofona satria mbola ho lava zavapona mihomanina isika fa ho avy ny tompo tsy ho ela intsony fa iseho eo andrahony lanitra ambony ka hitondra ny valiny zay nataonao hatr'izay na ny ratsy na soa mihomanina isika fa ho avy ny tompo tsy ho ela intsony fa iseho eo andrahony lanitra ambony ka hitondra ny valiny zay nataonao hatr'izay na ny ratsy na soa tsisy takony zay tsy ho hitariko tsiseo na izay miafina na izay miafiny indrindry zay no heverinao ka ny any aza tao indrindra esasao ny fitafianao mba ho hitatsy anana tsy nianao aminiza ka ho matafafindra tsisy takony zay tsy ho hitariko tsiseo na izay miafina na izay miafiny indrindry zay no heverinao ka ny any aza tao indrindra esasao ny fitafianao mba ho hitatsy anana tsy nianao aminiza ka ho matafafindra. Ny radio RFM 2 dia miezaka manao ohatrany hoe prêcher la vérité ao anatin'ny baiboly zany tsy manana antoko izy zany na dia misy hoe feony ohatran'izao fa tsy zany hoe mandray an'izay rehetra azony raisina izy mba hahafantarana fa radio kretianina izy zany fa tsy manenjika ny fivavahana hafa na ohatran'izany miezaka zany hoe manaitra anareo izy mba ahafahanareo mitandrina ahafahantsika mitandrina satria za koa mila mitandrina ao anatin'izy ity mitandrina amin'ny fiainana rehetrarehetra ny comportement rehetrarehetra anatin'ny tokantrano na ny fahatezerana na ny any ivelany sy ny karazany rehetra reny zay ny tena tanjona ao anatin'izy ity tsy manenjika ny hafa no tsy manao zavatra ratsy ny hafa ihany koa fa afaka mifampizara nareo koa afaka miditra afaka miteny dia afaka mifampizara tsy misy ady na tsy misy ninina amin'izay zavatra zay alohan'ny notsika ny fiambenana nany mofinaina ataony Olivier isan'andro dia tsarovy fa raha tsy maheno an'io fiambenana io ianao na tsy hitanao eo amin'ny Facebook dia tsarivo fa misy podcast nalefanay ao anatin'ny page https://taafantatra.com zany hoe tsy misy asa eo amin'ilay afantatra zay no natezitra nyrisa tovy tamiko hoe maninona tsy natao an'izany satria tsy dia hoe tsy mahay teny gasy firy fa mahay teny gasy tsara fa misy tsy maintsy misy foana amin'ny fahadisoana satria tsy tonga lafatra tsika eto ambony tany ka raha ohatra ka tsy henonareo eo amin'ny YouTube na tianareo hoenona ny zavatra rehetra tsy tratranareo hatramin'izay dia misy podcast nosokafana ao anatin'io site web io site web misy ny radio koa ahafahanareo mieno ny zavatra rehetra ao anatin'io andohara ny hira faharoa indray tsika ny zany hoe dia araka ny voalazako anareo dia ny hira rehetra mandeha androany dia hiran'ny feon'ny fanairana avy any tosy
mino finaritra tompoko. Coral feon'ny fanairany farany 67 hectare tonga eto Canada ny anankiray amin'izy ireo manana fotoana miaraka aminy ako efa tsy hoe oviana zany direct ohatran'izao fa mbola fanao fotoana zay mianada iresaka momban'izy io nameana andreo hira reo manomana hira vaovao izy amin'izao fotoana zao manomana CD manomana album vaovao dia amin'izay fotoana zay angamba no ahafahanay mianada mifampiresaka tsara mihitsiny sy direct mba ahafahanareo mijery anazy na eto amin'ny Facebook na ao amin'ny YouTube ihany koa.
Mahafinaritra foana tantanon-ray mahafinaritra tsy fantatro ny titran'ilay hira satria adino nametraka an'ilay titran'ilay hira tsy maninona mihitsy nefa mihaino finaritra foana tomboka amin'izany rehetra izany. Manana vahintsika avy any Madagasikara raha ohatra ka mety ny aran'ny lafiny ara-teknika rapitso miala avy any Mahajangany mihitsy zany fandaharantsika zany rapitso ezahana ho amin'ny mampita anareo ny zavatra rehetra izay mitranga any Madagasikara sy ny karazany any mba hahafahantsika tia amin'ny ilan'ny Amerika avaratra tia mahita na antsika eo Antananarivo raha tsy mahafantatra mety ny zavatra mitranga ny Mahajanga sy ny karazany ny vaovao rehetra manerana ny nosy raha ohatra ka izay ny sitrapon'Andriamanitra mba hahafahantsika manao ny fandaharana tsara ao anatin'izy ity. Amin'ny 13 avril koa dia manana vahiny izay koralina kely vao nisokatra avy any Madagasikara any enina mirahavavy izy ireo zany hoe efa tsy zazakely intsony izy fa za miteny anareo hoe enina mirahavavy efa tsy zazakely intsony zareo vao nanokatra ny koralina tamin'ny heritaona angamba izy raha tsy tadidiko intsony satria efa ela zareo n'exista izay ho resahantsika mivantana eto miaraka amin'izy enina mirahavavy raha ohatra ka mety araka ny lafin'ny teknika satria misy ny délestage sy ny karazany koa ny Madagasikara sy indraindray dia hoezahana zany ny anaovana an'izay zavatra izay. Hiditra amin'izay arytsika ao anatin'ilay atao hoe mofinaina iarahantsika amin'ny Olivier nany hoe 10 minitra sekoly sabata isan'andro. Tsy moramora ny manao zavatra avy mirahavavy miasa izy dia manomana an'izany foana isan'andro miaraka amin'ny sekoly 10 minitra sekoly sabata zany hoe betsaka ny zavatra ataony zany efa finiavana hatramin'ny ela no nanombohany nanao an'io hatramin'ny nahatongavany teto dia mba miteny aminareo mba harao matetika ny zavatra teneny satria tsara ny zavatra ataony 10 minitra sekoly sabata. Faly miarabantsika tsiraiavindray ohatra izao alahady maraina fa 9 volana aprily izao manona fahasoavan'ny Tompo aminao ary mirahary soanao hatrany koa eo ampandraisana ny izao ten'Andriamanitra izao indray. Alohan'ny hidirantsika ny mofinainana io dia hivavakisika. Ianay tsara indrezan-danitro tolotrainao ny derany laza ny atsa sy ny voninahitra. Sotranao izay efa mbola manana tombontsoa lehibe ndraiky etreny dia ny fandraisana ny fahasoavanao. Mitezinao amboly zavatsoa anatin'ny tsirairay avy. Ka ny herinao kotoany no anenika ny foamam-pananay. Tonona sangatany aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe miomana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Tena amin'ny Efesiana 4:7 sy ny 7 manao hoe mba omen'Andriamanitry Jesosy Kristy tompontsika arahiny ny voninahitra ho anareo ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara ary mba hampahiratana ny maso ny sainareo. Ny fomba tsara indrindra hanakanana ny faharatsiana tsy hitomba dia ny fanomanana mialohan'ny tany. Ilaina ny fikarakarana sy ny fitandremana fantatra mba hikolokoloana ny saina sy hambolena ny voan'ny fahamarinana sarobidin'ny Baiboly ao. Nambaran'ny Tompo tamintsika no ny famonjam-pony lehibe ireo fitsipika fahamasinam-piainana. Lazaina amintsika ireo fahotana tokony alana, manazava ny drafi-pamonjena izy ary manoro antsika ny lalana makany an-danitra. Nanindry mandry olona masina izy mba noratra torolalana momba an'ireo loza izay manantonantona ny lalantsika sy ny fomba ialana amin'izany ho tombontsoa antsika. Ireo izay mankatao ny baiko nandinika ny soratra masina dia tsy ho diso anjara amin'ny fahalalana an'ireo zavatra ireo. Tokony hahatakatra ny antony fanantenany sy ny finoany ireo membra ny fiangonana ao anatin'ny fototra fotoatsarotra.
Izany antony tsy sarotakariny zany a. Dia aoka ihany koa mba manana ny ampy hamelona ny saina tokoa isika raha tiantsika ny tombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana ny tompontsika Jesosy Kristy. Raha ianaranaraky ny tokony ho izy noho izany ny Baiboly dia ahatakatra sy ahatonga antsika haranotsaina tokoa. Mampitombo ny fahaizantsika misaina ireo lohahevitra resahana ao amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fahatsorany mba amin'ny fahamendrehan'ny fanehoan-keviny. Ary tsy misy fomba hafa mahavita an'izany. Tian'Andriamanitra hanao ny fomba rehetra isika hikolokoloana sy hanatanjahana ny herintsika ara-tsaina no ariana ho an'ny fiainana ambony sy mendrika kokoa no an'izao fiainantsika ankehitriny izao isika. Izao ny fotoana fiomanana ho amin'ny fiainanko avy dia ny fiainana mandrakizay. Aiza misy lohahevitra lehibe sy mahaliana kokoa dinihana sy ho saintsainina noho ireo fahamarinana mezinezina izay aseho amin'ny Baiboly. Hanatanteraka asa mahery vaika ho antsika ireo fahamarinana ireo raha manaraka tsara an'izay ampianarina isika. Mijoro eo aniran'ireo mikatsaka ny fahamarinana amin'ny fo ny anjely avy amin'ny tontolon'ny fahazavana, mandresy lahatra sy anazava ihany koa ny saina. Afaka mahita fahazavana amin'ny alalan'ny fandinihana matetika ny soratra masina isika na dia ao anatin'ny aiziny tsy fahatakarana aza, satria haitsika fa ny fanahy masina dia hanampy antsika sy hanazava izany arakaraka ny ifitiavantsika handalina sy hikatsaka ny fahamarinana. Engany mba hanoka tena sy hanoka mpitoana tokoa isika ka ho tia handalina ny soratra masina, hanovo hery ao anatin'izany ninonina izay fahaiza-manao tokony tiana ho azo sy hery ara-batana sy ara-tsaina ary ara-panahy. Amen. Ianay tsara indrindra-danitro mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany dia mangataka aminao izay mba omenao anay ny fahazotoana ho tiany marina ary hanao ny marina ka hikatsaka ny fahendrena avy aminao izay amin'ny alalan'ny fandinihana ny teninao isanandro isanandro mba ho mpanompo mahatoky amin'ny fanarahana anao. Tonoana sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
eny ary tompoko nafinaritra nanomeno an'izany iry zany a misaotra ny chorale ihany koa ary misaotra ny Olivier misaotra ny Jason mba afaka mampita an'ireny vavaka ireny isan'andro mba miala avy aty zany le zavatra atao fa tsy maka zavatra foana ny Madagasikara any rehefa manao zavatra vao maraina miandry any tsika rehetrarehetra zany aty amin'ity faritra Amerika Avaratra aty raha afaka mampita dia afaka ataontsika izy na en direct na amin'ny ao anatin'ny te fantatra ao izay hitanareo eo amin'ny écran eo dia misy fangataham-bavaka sy ny karazany izany hoe raha misy zavatra manahirana na misy zavatra tsy hoe zavatra ohatrany hoe fijaliana na ohatrany hoe marary sy ny karazany dia azonao ataony mangataka vavaka zany mbola tsy nivitaiko tsara ilay site web amin'io fa anao anazy atsoaty satria azontsika alefa direct eto amin'ny radio izy amin'izay kosa izy tsy mandeha direct eto amin'ny Facebook raha vao resaka vavaka zany raha vao resaka vavaka ka tena hoe vavaka tena ilainao miaraka amin'ny olona anankiray izany mba faniriko zany zay zavatra zany miaraka amin'ny olona anankiray dia tavintsika ilay olona ohatrany hoe pasteur avy aty Amerika aty na loholona ohatrany hoe manana olona ako olona anankiray eto afaka mandray ny vavaka reo tsara mihitsy dia mivavaka miaraka aminareo izy amin'izay fotoana zay ny vavaka mba angatahana amintsika zany amin'ny ity herinandro ity dia ny mba avita aingana ny dossier Nora vadiny Jason mba atongavany aingana aty satria miandry anazy ny vadiny satria sarotra zany misepare any Madagasikara sy ny karazany zany eo ihany koa ny programa izay irahana amin'ny Lara na hoe Ruby kely ny fahalalantsika anazy ao Saint-Elzéar no misy ny évangélisation ana cancer amin'ny 19 avril ho alefako eto aminareo eto any ny nina moa hoe ny satria nisy reportage kely ny rahana taminy zany dia ho alefako aminareo eto izay reportage manoronoro ny hoe ahoana ny fomba natongavany sy ny karazany sy ny programme amin'ny 19 dia eo ampamitana anazy zay dia ho alefako aminareo fa tsy adiniko mihitsy ao anatin'ny radio koa dia miandry an'izay rahalahako zay satria manana zavatra tsara be mihitsy izy mety ho alefanay eto amin'ny radio mety ho alefanay amin'ny Facebook ihany koa satria ina moa hoe dossier confidentiel ilay izy dia betsaka programme eto tokony miala avy eto amin'ity eto an'ity mba ahafantarantsika zany any Madagasikara hoe inona avy no zavatra mitranga zany hoe mety ho azafaiko anareo izy amin'ny aorianany satria betsaka ny zavatra tokony atao aza mbola satria tsy manana fotoana raha tsy amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 isan'andro dia manomboka amin'ny latsinainy zany dia hiverina matetika eto zany ny programa lundi miala avy any amin'ny radio Oasis WAWR sy ny karazany ireny mba ahafahantsika zany mahita anazy eto Québec satria efa mandeha ao amin'ny radio OPFI ihany koa izy io.
araka ny fahasoavana araka ny abeny fiantranao vonoy ny fahadisoa sasao ao mba ho afa-kelika ary diovy ao mba ho afa-pahotana amin'irony fo madio ao Andriamanitra ary avao ziorina marina ny fanahyko atao Zaninova vakini fu ekerititu refarinaku ekeramasu uvulina isha Misy iranakiray ho zaraiko aminareo avy any amin'ny ranabaviko any mba tiako zaraina aminareo izy androany asana mety andeha na tsy mety andeha satria mbola miandry ny Olivia amoaka anazy ao anatin'ny messenger ao efa niova tsinona ny messenger amin'izao fotoana zao tsy afaka manao ohatra ny zavatra tianao atao taloha tony tonga dia récupérena lay audio zany tiako zaraina aminareo izy ity dia mba mino finaritra tompoko. Resy aho no natsanganao to tsy tazako akory nilaza fa tena namako akaiky efa lasako babo aho no indro nisandrinao nanambitamby aho ezanako ianao Rasuni tanako fiza umbanao kana numbuka tu ni fiana
fiainako manontolo dia natolotro andao fo nateo rehefa endrika famo izanto manananjara ao manananao minosy matoky ao manomboka androany izay toerana isy anao andro manitra manomeny manolo tsara raha mitadioky viao jesosy malalo tsisy andizandiza tsisy ninonino nazoko antena rasonitana kwaza fotsotrytsony ianao malala mitoepoko azony rakofiny fanahinao azavele rikerikintso mamelotrany anilanao na iony ady bandana io zavatry trahiainako zava-misy manjary fahasoavana satry fonakalazanao iantsonianaranao no lasako tsy tiako sainy nintsony fianao zay sono tiako asandratrambony feno loatra ny fony tsy mpanomponao indray zo latsadranombaso na dia nisy faotako ianao sy nandao itiavanano nasetrinao minosy matoky ao manomboka androany izay toerana isy anao andro manitra manomeny manolo tsara raha mitadioky viao jesosy malalo tsisy anizaniza tsisy ninonino nazoko antena nasonitana kwaza fotsotrytsony ianao malala nitoepoko azony rakofiny fanahinao azavele rikerikintso efa tena resy ao no natsankanao efa lasako babo ao rakofy azavela irery itsony ahako mahafinaritra nanomeno an'izany hira zany a misaotra ny anabaviko manandefa an'izany hira anabaviko mandefa an'izany hira nafinaritra zany a misaotra betsaka anazy hira satria tsy moramora no mahazo hira miala avy any Madagasikara any a miezaka no maka sur YouTube sy ny karazany ireny fa dia ny qualité tsy dia tena ao tsara mihitsy fa iny dia tena mivoaka ao anatin'ny studio izay no mahatonga anahy koa mbola mizarazara anareo satria mba nahazo zavatra tsara
tonga dia mivoaka ny anatin'ny arrangement sy ny karazany miala avy any Madagasikara atao miaraka amin'ny chorale ny fanairan'ny idosy. Suavanao sini famigrampo atuluja sitabaka wana fino falinda tuku iza nuireu suzai nurai sinai nadebeni tulurana famigrampo misaotrana tuku jetu zahay mihira wana raiso favukachi ni futuku tumpupanzaka situyana Falinga tuku iza nuireu suzai nurai sinai nadebeni elukai tenutulurana famigrampo misaotrana tuku jetu zahay mihira wana raiso favukachi ni futuku tumpupanzaka situyana kaderainai manjakizai ifidelana jetu zahay mihira wana raiso favukachi ni futuku tumpupanzaka situyana kaderainai manjakizai eny tadio fa manana page Facebook ny radio RFM 2 ans miezaka mafy mihitsy mba hanao zavatra ao anatin'io page io zany mba tsy hidirany atao anatin'ny avia zo intsony zany efa miezaka ihany koa zany mba mety avelatsika eto any satria ho an'ny rehetra ity page ity fa tsy hoe ho ana rery any mba ahafahako amin'ny sara tadio fa RFM 2 ans de
radio évangélique mitory ny filazantsara na koa hoe tsy miresaka afa-tsy ny fahamarinana ao anatin'ny baiboly, tsy hoentina tsy manana anna fiangonana zany ako ao anatin'izy ity zany ary tsy tiako hidirana fiangonana mihitsy ao anatin'izy ity na dia mahita nareo hoe ohatran'izao afaka ataoko miresaka hoe ohatran'izao fa kosa ho ana kristianina zany izy ity mba ahafahako miresaka ny fahamarinana ao anatin'ny baiboly no tena tanjona amin'izy ity. Radio zany dia ao anatin'ny te ahafantatrao dia mandray ihany koa ireo atom-bavaka isan-karazany. Betsaka ny atom-bavaka satria mitady vavaka zany tsika olombelona amin'izao fotoana zao tsy hoe sahirana be na ohatra zany fa ilaina ny mivavaka, ilaina ny miresaka amin'Andriamanitra amin'ny vatana ary ny vavaka hoentiko miaraka aminareo amin'ity herinandro ity raha mba sitrapon'Andriamanitra dia ny mikarakara ny dosian'ny Nora mba hahatongavany aingana aty Kanada satria miandry anazy Jason satria sarotra ilay fanalaviana tany zany. Vavaka ho any koa ny programa izay hoentiny Lara amin'ny 19 amin'ny concert be zay ho any fampelezana ny filazantsara ao amin'io tanàna kely atao hoe tanàna kely sy ny manodidina zany Sainte Marie sy ny karazany iny groupe kely zareo ao anatin'io zavatra io zany dia mangataka vavaka amintsika koa mba atotosa soamatsara an'izany zavatra zany mba ny fanahy masina no hitatana amin'io zavatra io ary mba ny herin'ny fanahy masina sy ny tanan'i Jehova no andrakotra ny tontolo andro ny 19 sabata 19 avril io ihany koa. Tadiofa amin'ny sabotsy zao any Saint Eléziara dia pasteur Rémi Balé no mitory teny miaraka amin'ny pasteur Silva raha ohatra ka itsika eto Québec mba te ho andehany mba hijery an'izany ny toerana kely misy ny vondrona kely ao Sainte Marie sy Saint Eléziara izany. Tadio fa ao anatin'ny vondrona kely ohatran'izao no tena ahitanao ny herin'ny fanahy masina satria tsy tany am-piangonana mihitsy no nahitany ny apôstôly ny atao hoe fidiran'ny fanahy masina fa tany an-trano tsirairay avy no niondrika zareo mba hidiran'ny fanahy masina amin'izany fotoana zany. Donc manentana antsika rehetra mba izay afaka zany eto amin'ny faritra Québec zany mba miaraka amin'izao ohatry pasteur Rémi Balé il est écrit no mitory ao amin'ny asabotsy ho avy izao. Famisi maraina, saina banatenaina, isa sambarana sonjajaina. Lusa sise, tudo salita mechacheu, fianana situreu. Sebula tita na mia wasaina, denizani na maraina. Sesono tukiku, fanilu midiko, pamonzi sipi arua. Etaza prisa viletana nava, dere yara munina. Zeno fitila fanya, fasiwe litsuni, ninju yaka chanyamuni. Ifana chitaza, siyara mitwecha, tutulu tsara fititi sifecha. Letumpuni tupo, kusiba zakatsitua, ufini ne walua. Fasambara natiba ulefi, kuantikiza majesi.
Jesolo tukiko fanilonidiko mamonjy sy mpiaroa itazako izao ilay tanàna va lere aramonina Jesolo tukiko fanilonidiko mamonjy sy mpiaroa itazako izao ilay tanàna va lere aramonina Betsaka amintsika angambany tsy mahalala ny samy tanora mitory dia manao tononkalo izy tononkalo na avy any États-Unis na ny Madagasikara satria betsaka ry zareo no manao an'izany zavatra zany manao teatra manao tantara sy anina rehetrarehetra reny izy ndao ny hoinotsika kely ilay atao hoe tsy ny fahalemena ao tsy ny fahalemenao tsy ny fahalemena rahalahy no ampilofika fanahy ka hanimba ny finoko fa vao maika mampijoro tonga vaty fehizoro hampatanjaka ny foko tsy ny fahalemenao ry-bavy no ampiraviravy reto tanako ireto fa vao maika koa tsotrako hanefako zany trosako hamonjeko ireo misaito tsy ny fahalemeny fiangonana no anakanako ny ankonana tsy hianompolaitsy to fa vao maika mamporisika toy ny hery ray mibitsika ka mampahery zany fo tsy ny fahalemenao akory no androtsy sy apatory ilay fitiavako ato anaty fa vao maika mampifo ireo karazana ampipo izay velona tsy maty ny fahalemenao ange dia tsoriko amin'ny sefa tonga tanjaka ho ahy lasa tohatra iakarako no sady sandry amaharako ampahery ny fanahy fa ngahamony fahalemena fahavalitsy airesena ka avela azo laky andao esorina andao fongorina aza vela ioropaka fa Jesosy no aleo anjaka ry namako rehefa miala ny fahalementsika satria Jesosy no manjaka ao amiko sy ao aminao dia mipetraka amin'ny fanontaniana ankehitriny manao hoe ono a efa nozarainao ve Jesosy Kristy ono a ono ao rahalahy matory angaha ny fanainy tsy mizara fanandramana mitsanganaka avy manatonaka sahy zarao re fomba ny tantanany ono ao ranabavy tsy efa kaiky ve ilay ho avy izay hitondra fiadanany ko nahoana no matory mifo aza ndeha mitory ambarao re fanandramana ono ary fiangonana tsy izao fa ny ora fiombonana hifampizarana vaovao zao atao fomba fahazarana ny mizara fanandramana dia ho sambatra ianao jereo ilay Samaritana ilay teo ampatsakana fa raha vao vataniana andre tsy naharitra ela akory fa lasa nody dia natory izany ve no nataony rse mino fa tsy izany fa jereo ane
jereo ilay samaritana ilay teo ampatsakana fa raha voavatan'inandre tsy naharitra elakory fa lasa nody de nitory lay fanandra-mandehibe. Izao ianao isika koa androany mba manaova toy izany. Ndeha torusia ambarao ko sahia mba milaza na de sombotsombo ny aza zay nataony tompo anao teo amin'ny fiainanao de ho sambatra ianao. Ry namako, izao ianao isika koa androany mba manaova toy izany. Ndeha torusia ambarao ko sahia mba milaza na de sombotsombo ny aza zay nataony tompo anao de ho vonjena ianao ao an-tany vaovao ko manatona ho sasany am'izao fotoana zao fa hoanao de hoanao ny nandatsahany iny rany ko anio reny tsara fa rampitso sao de tara. Simba haikyo tantaraina ny fitiavanao, Simba takatry ny saina fanamperan-tso. Simba haikyo tantaraina ny fitiavanao, Simba takatry ny saina fanamperan-tso. Indro tompo fozay tsy mendrika raisole feno ny fitiavana. Simba haikyo tantaraina ny fitiavana, Simba takatry ny saina fanamperan-tso. Simba haikyo tantaraina ny fitiavana, Simba takatry ny saina fanamperan-tso. Ny andro sisa indro atolotro anao hanambarako izao ny fitiavana. Kanto indrindra ray malalo ny fitiavana. Hoentiko amaranana anazy dia maniry herinandro sambatra ho anao ako, maniry dimanche na hoe bon dimanche ho antsika tsiraray avy amin'ity voalohan'ny volana herinandro ity, mba hitondra fahombiazana, mba hitondra filaminana, mba hitondra firavoravona
na koa fifaliana mandrakariva eo amin'ny fiainanao ny tontolonao androany manapatonga an'ity herinandro manaraka ity hiaraka aminao foanako amin'ny maraina à partir ny 5 heures rapitso satria manana programa mahafinaritra tsika miala avy any Mahajanga any iresadresaka ny zavatra mitranga any Mahajanga sy ny zavatra inona avy ny problème tokony mitranga rehefa itsika olombelona ahoana ny fomba anaovana filazantsara amin'ny olona avy any amin'ny tany ohatrany Madagasikara sy ny zavatra rehetra ohatran'ireny miala avy any Mahajanga tsika tsika eo amin'ny firo izy no afaka miresaka amintsika na direct sur Facebook aloha sur va direct sur Facebook na vocal fotsiny na mety miaraka amin'ny vidéo satria efa nandramantsika niaraka tamin'ny ora zany zavatra zany maly ary tanteraka mihitsy ny ara-milafiny ara-teknôlôjia tena mahafinaritra na ny manao anazy ary mangataka antsika rehetra raha misy témoignage mba tianareo tenenina ho zarazaraina dia mazoto ahako miaraka aminareo indrindra fa rehefa sabata hariva indrindra ihany koa rehefa dimanche rehefa manana mpitaona surtout ny hariva satria ndraindray miasa ny maraina alohan'ny amaranako anazy angamba dia hiaraka hifalifaly indray tsika hiaraka ohatran'ilay tamin'ilay teo miaraka amin'ny Nora sy Jacob Salamo 23 satria mitondra hery mitondra mibooster atsika vao maraina ilay hira. Kila noma fale Miengine saranga no silane ampe Tiako fianga kutiala noa Feno no jabi kwa nifanga Anzaka unisekiu fuku mumbarecha Yumale siro zaiwabe Simisa to kompyu vanya tumpuko Yano mala Mama kila lanza ruja sibe favalo Niteni na miena za wapi fikirako Nitana na umaheri manjesi ni favaluko Kanyumale sireze wapye Sinise topo pyuva nyetopuko Yana umalale izay mumba Chana to vita, kila no so fale, rabuza misiano, mananga no fale, kila no fale, rabuza mananga no. Nengen kila no mafali fale Nengen yatsaranga no tsilane Rasende kama nunza ni alunjano Nitsura kasuna mahapata uchai Kana wisiluza na makia Sihana tava mahuria Kila no so fale rabuza misiano mananga no fale kila no fale rabuza mananga no
le varaka ny teneniko anao teo dia ho faranako indray aloha ny programa androany misy teny izay horaisitsika eo amin'ny mpanjaka toko voalohany andininy fahatelo milaza hoe ary hoy Andriamanitra angatao izay tianao omeko anao. Inona no zavatra azonao amalina an'izany zavatra zany fanontanian'Andriamanitra zany? Inona no tokony atahorantsika raha afaka mangataka amin'Andriamanitra tsika? Afaka mangataka aminy tsika nametraka fanontaniana mahafinaritra izy hoe averiko indray angatao izay tianao omeko anao. Inona no manakana anao tsy hangataka an'izay zavatra izay mba tianao amin'izao andro farany izao? Vaoka kosa ho fantatro fa ny essentiel no tokony angatahana, satria izay ny tenenin' Jesosy hoe angatao aloha, tsakao aloha ny fanjakan'ny lanitra dia omenanao izao rehetra izao. Angatao izay tianao omeko anao. Inona no avalontsika an'i Jehova amin'izany fanontaniana izany? Raha ry tontolo andro sambatra ho anao eo ambanin'ny fitahian'i Jehova Andriamanitra, aoka ny fanahy masina hitatana ny lalanao mandrakariva mandritra nyity herinandro ity. Aoka tsy handeha irery ianao, aoka ho fitaratra ho an'ny hafa ianao mba hahafahan'ny hafa maka hery amin'ilay Jehova Andriamanitsika. Raha ny ianao n'ilay tononkalo kely ny samy matanora mitory teo ianao dia inona no manakana anao tsy handeha amin'izao fotoana izao? Tsika kristianina rehetrarehetra tsy akanavaka. Maninona raha mba miombina indray mandeha iny fahaporitoty dia manao ny asan'Andriamanitra araka ny tokony ho izy. Tsy misy hoe izany marina, tsy misy hoe izany diso, fa kosa miaraka manao zavatra anankiray iombonana, satria Andriamanitra dia iray, Jesosy dia iray, fanahy masina dia iray. Azo atao ve izay ny zavatra izany araka n'ilay fanontanian'Andriamanitra teo angatao izay tianao omeko anao? Inona ny fanontaniana? Inona ny tokony hamalitsika anazy amin'izany? Atsika rehetrarehetra miangona atao anatin'ity avia zo ity, inona no anakana antsika? Tsy hanao zavatra ho an'ireo izay tsy mpino, hanao zavatra ho an'ireo bodista, hanao zavatra ireo olona tsy mino an'i Jesosy toy ny juif, musulmane, ny athée sy ny karazany sy ny darwiniste sy ny karazany. Inona ny manakana antsika? Tsy hanao zavatra anankiray. Apetraka eo an-tananay, eo an-tananao mandrakariva Jehova ny projet miaraka amin'ny Jejonina amin'ny TikTok. Misy filazantsara goavana be tianay ho tanterahana ao anatin'io mba hahafahanay mamelabelatra ny zavatra rehetra tokony atao ary angatahanay amin'ny herin'ny fanahinao izany. Mangataka fitahiana aminao koa izay mba hijery kely aninao raha mangataka fanampiana aminao amin'ny taratasy rehetra izay amboariny amin'izao fotoana izao mba hahafahany tonga somatsara eto amin'ity toerana izay misy an'ny vadiny ity, mba hahafahan'izy ireo miaraka indray fa tsy mifanalavin-dalana ohatran'izao foana. Ianao no mahafantatra ny zavatra tokony atao ary ny tananao mahery indrindra no afaka mitantana sy manome an'izany zavatra izany. Mangataka aminao ihany koa izay amin'ny projet izay tantanan'ny groupe kely ny Saint Elésiard amin'izao fotoana izao. Apetraka eo an-tananao mandrakariva izany projet izany, évangélisation entre Sainte Maria, Saint Elésiard sy ny manodidina, mba ho totosa tsara araka ny tokony izy ary ny tananao no hitondran'izany amin'ny fotoana eo. Sotra raha eo apetraka eo a-tanan'i Jesosy, eo a-tongotrao izany vavaka izany. Amen.